matrantranao zahay azarela fatongafa taominy fanahinay mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao areheto lalandafa ao ambony afonao ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay zay manantena mba handreny feonao fomalary sy manary mba tsaboy sy iantrano ny tehino fatsisahy anehony onatra. Rahavavaka asika rehetra tompoko araka izany hery izany tokoa ry Jesosy tomponay eo tena mamy ny fitiavanao manala anay mio amin'ny fahafatesanay ka mamindra anay amin'ny fiainana manome anay fitiainana be dehibe manafaka anay koa amin'ny aretinay sy ny adinay maro samihafa ary miantoka ny ilainay amin'izao fiainana izao indrindra manome anay fiainana manokizay avefanay masonao hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ary anefofoha hay andray sy hino ary iaina amin'ny teninao ny anaran'i Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra anjanasika amin'izao lahady fahatelo alohan'ny Pasika izao dia ny jao no toko fahaenina ny dimy voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Filaza tsaramaso nosoratan'i Jaona toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia toy izao fahamiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomasina Galilia dia ny ranomasina Tiberiasy zany ary misy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianana fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravoan'ny diosy. Ary Jesosy nanompo ny masy ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza ny vidianantsika mofo ho hanin'ireo? Izany no nataony mba izany toetra azy fa izy nahalala ihany izay efa taony. Filipo namaga azy hoe na dia mofo vidina dinari 100 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianana anankiray dia Andrea rahalahy ny Simona Petera laza taminy hoe misy zazalahy aty manana mofo vary ordia 5 sy azan-drano madinika 2 fa ho ampinina moa izany amin'izao vahoaka betsaka izao. Fa hoy Jesosy asay mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 isany. Dia nanay mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizary izany tamin'ny mipetraka hihinana izy ary niazan-drano koa araka izy ilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angony ny sisa tsy lany mba tsy hisovery. Dia nangoniny ka nahafenoarina 12 ny songosombony mofo vary ordia 5 izay ambony tsy laniny mihina. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona hankazy ankeriny ataony mpanjaka
dia niala ka lasa indray izy irery nanikany an-tendrombohitra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana hafa. Re fiangonana malala ho anao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy mahalala ny mahasoa ny olona izay manaraka azy. Io no heverina ho zava-dehibe indrindra amin'izao ten'Andriamanitra anjara sy zao. Jesosy mahalala izay mahasoa ny olona izay manaraka azy na ny olona izay mino azy. Avy nanasitrana marary Jesosy araka ny voalaza amin'ny tantara eto, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Io no mahasoa ilay olona teo aloha. Hitan'i Jesosy nositrany aretiny. Eto olona nona indray no manoloana an' Jesosy sakafo. Io no fantany fa mahasoa azy. Famantara sy fahagagana, io no fantany fa mahasoa azy. Dia io no nomeny sakafo araka ny ten'Andriamanitra manjanasika eto. Ireto olona nanaraka an' Jesosy dia voasindry ny jaona tsara eto hoe nahita ny fanasitrano nataon' Jesosy izy ka dia nanaraka an' Jesosy. Eo ny voambola na lazan'ny jaona apôstôly mpanoratra ny filazantsara faefatra eto, nahita ny fanasitranana, nahita ny fahagagana nataon' Jesosy ny olona dia nanaraka azy. Tia metra-panontaniana amintsika ny ten'Andriamanitra hoe inona ny antony anarahako an' Jesosy? Inona ny antony anarahako an' Jesosy? Io ny fanontaniana mipetraka. Efa nanao famantara mahafahagagana teo ny fiainanao ve izy? Na efa nisy olona hitanao fa niasana Andriamanitra ka nanehoany zava-mahagaga tamin'ny fiainana. Mety amaly angamba ianao hoe ny anarahako an' Jesosy dia satria Andriamanitra izy, mpamonjiko izy. Kanefa misy olona manatona Jesosy na manaraka Jesosy mitady famantarana fotsiny. Te ahita an' Jesosy fotsiny. Tena mivokomofo. Ary raha ity tantara ity alazay filazantsara zay novakisika teo dia hoe mitady aina aloha Jesosy tsy noho ny famantarana fa noho ny nanareo mofo ka voky. Zany manaraka an' Jesosy noho ny kibo ihany. Amin'izao fiainana izao ihany. Paoly dia mampianatra hoe raha amin'izao fiainana izao ihany nanantenasika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Jesosy koa dia manino tsara ny filazantsara nivakina teo hoe aza miasa azo mianana mitolevina fa mianana maharitra mandrakizay. Reto olona nanaraka an' Jesosy dia azo sokazina telo ny mpandinika. Ao ny nanaraka an' Jesosy mba hahita fahagagana ihany zay iza ary namerina ny filazantsara nivakisika teo hoe anao fahagagana indray azahy. Dikan'izay la hitany teo aloha tsy mitondra ninona ho azy fa tehizery zava-mahagaga. Ny faharoa dia tena manaraka tokoa an' Jesosy satria nino izy. Satria voalaza ny filazantsara efatra koa fa maro ny olona nahita fahagagana nataon' Jesosy ka dia nino azy. Nisy ny tena nino azy. Ary nisy kosa rehefa seho sy maroradalàna izay tena mitady hamono an' Jesosy. Reo misokazy telo mazava ny olona nanaraka an' Jesosy. Ianao inona? Inona ny sitona anao? Nanaraka an' Jesosy io ny fanontaniana. Famantarana va? Fahagagana ve? Sy rasy zany. Misy olona laza hoe sika sy mila famantara, sika sy mila fahagagana. Sy marina zany. Tena mila isika.
zay anorena ny soratra masina ny fahagagana rehetra zay antona ny fahagagana rehetra roa lehibe. Ny voalohany dia Jesosy maty sy mitsanga ny maty no fahagagana faratampo sy fahaveloany. Ary raha mipetraka amin'ny fanontaniana nahoana ianao no manaraka azy satria fa maty no ny fitiavana ahy Jesosy ary mitsangana tamin'ny maty izy ho fitsanganako amin'ny maty. Io tokony aty voalohany anarana Jesosy satria tianao Jesosy namonjy anao izy maty izy no ny fitiavana ahy sy ny fitiavana antsika rehetra izany dia hanaraka azy mandrapahatako ny fofonaiko ao ary naoko fa iary latabatra amiko manakizay. Io ny fahagagana voalohany. Ny faharoa dia zao ny asa fananganana amin'ny maty ataon'izany Jesosy zany fa ny olona nibebaka ka nandray azy. Ahoana ny dikan'izany? Izaho zay mpanota maty ara-panahy no natsanga ny tafafatesa-panahy nasanga ny tonga olona vaovao tonga zanany fahagagana le zany olona nitsangana amin'ny maty. Lazarosy marina fanatsangana rabata ny Lazarosy kanefa tandindonana fanehoan'Andriamanitra fa ny mpanota rehetra zay nino azy dia misangana amin'ny maty izy ary zany amiko fahagagana tena ilaiko zany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho ahy izaho koa misangana amin'ny maty mpandova fiainana marak'izay. Io ny fahagagana maty manjakana moa lehibe. Ny sisa dia manamafy ny fonoko ajaona amin'ity filazantsarany dia manindry mazavatsara hoe voasoratra ireo fahagagana reo mba hinoanareo sy ananana fiainana. Ka raha manao fahagagana Jesosy eto na amin'ny nofo sy ny azan-drano eto misika nireny Jesosy dia ny inoanao sy ny inoako ary mba hananako fiainana man'izay. Io no zavatra lehibe. Efa kaiky ny pasika voasinga mazavatsara an'izao eto zany. Inona ny dikan'izany? Reto fahagagana reto dia mialohan'ny afatesan'i Jesosy ary alohan'ny isanganany amin'ny maty. Misy ohatra mamaraparana ny asany mesianikan'i Jesosy ka dia mifandray tsara ny fahagagana zay lazaisika teo ka eo maneho an'i Jesosy ny faratampony fahagagana zany. Faratampony asa, faratampony fitiavana, faratampony famirampony antsika mpanota ary fomba koa nalany mpanota hiala amin'ny fahafatesany nahara-panahy zany nahara-batana satria isanganasika amin'ny maty rahatr'izay kandovasika fiainana. Mpanota mandova lanitra fahagagana zany avy tena fahagagana zany. Jesosy mahalala ny mahasoa ny mpanampiny. Petraka tany an-tendrombohitra sy nandeha tany amin'ny tendrombohitra Jesosy seto vahoaka betsaka reto dia nanompo ny maso Jesosy nijery eo. Zay voalaza teo nanompo ny maso dia mahita olona nona izy. Mahita ny olona nona izy. Eo no milazasika tamin'ny lohatenitsika teo hoe Jesosy mahalala ny zava-misy iainanao na tsy miteny aza ianao. Ohatra vitsivitsy ilazanay eto modinaka fanahy reto mpianatra izay zany ahitasika zavatra hoan'ny reto olona reto efa fantany ihany ile no atao e fantany koa fa reto olona reto koa ne ka tsy dia nimazotra ihany na dia nipianatra akaiky azy indrindra nantanina Filipo ahoana ny hevitrao ahitana moyen sakafoanany reto olona reto dia misy Filipo hoe na dia volaroanjato le dia na eronjato tsy mahavoka reto olona reto reto nefa dia voteo vo niara vo nanasitrana marary vetivety teo tsy misy fiantraikany aminy ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy. Tena nitodika tamin'ny Andrea koa ahoana ny hevitrao Andrea? I Andrea io ny mpandinika dia tomba nisy finoana kely ihany satria ny teny misy tovolahy zay nge manana mofodimy sy azan-drano roa atsy dia tsy nitohizany zao aloha sy ny mpandinika hoe sao dia mety aminao ihany Jesosy mampitombo an'ireo sy ny tenen'ny Andrea moa izy fa ny mpandinika dia nanohy kely nefa avy amin'izay sarasany Andrea hoe mampinona moa zany mofodimy sy azan-drano roa zany teo iny mpandinika dia tahaka ny fiainantsika koa hoe misy na dia nanehoan'i Jesosy zavatra maro teo ny fiainany dia toa mbola tsy ahitana foana mbola tsy mahatoko tanteraka Jesosy. I Andrea indray dia zany hoe tsy
kany dia nanay to matoky anao a jesosy o kanefa raha tena avy satra ty move zany tena vitan' jesosy ty sasy vitany e ohatrany impossible ny movodimy ho any olona dimy arivo zany hoe mofraisiky ny olona arivo teo oy ny soratra masy le ny fevotro sy mba fivotrareo raha marina amin'ny fiteny hafa koa dia hoe ny kazikazonareo sy mba kazikazy ny calculenareo 1+1 égale 2 fa nena 5 plus 10 égale 10,000 mihoatra azy na 2 plus 10 na 2 miampy ny tenin'Andriamanitra eto dia matematika hafa isa miampy teny zay ny matematikan'i Jesosy eto nafinaritra lefa na dia teo zany a lefa niteny Jesosy asay mipetraka ny olona nandavy ny mpianatra sa nanaiky nanaraka zany ny mpianatra satria ao ihany ny finoa dia nipetraka ny olona eo zany hitan'i Jesosy ny tsy finoanao na dia efa mpianana azy reto apôstoly reto hitany fisarasarana tominy tosiminy nefa tianao ihany izy tia ampiorina ny finoanao izy androany miorena tsara asa miova dia hoe ianao hoe reto vaoka reto sisy nangataka hoe misakafo zay Jesosy fanaony fa Jesosy mahita ny fahorian'ny olona dia toy izany koa ianao miavana raha marary ianao hitany fa marary ianao sy ampiny ao an-tananao hitany zany manana naty mbola tsy milaza azy ianao dia fa fantana sa eritreretinao fa fitanisana vavaka ataonao lavabe adiny telo eo naty mbola tsy miteny dia fantany azanon'Andriamanitra fitiavana azy mahalala ny mahasoa ny olona mino azy sy manaraka azy ka ho indrindra ny tombo milaza zany za malala ny hevitra iveriko anareo dia hevitra atonga fiadanana fa tsy losaka dia mifalia fa manan'Andriamanitra tsara itsika nozahana toetra ny mpianatra zay niankina tamin'ny vola niankina tamin'ny habesina kely ny ananana fanarana Jesosy azakinonao amin'ny vola ny fiainanao fankino amin'ny Jesosy io no afatra matanjaka azakinonao amin'ny vola ny fiainanao fankino amin'ny Jesosy dia omeninao vola fa se me vola Jesosy dia minonao anao a Jesosy dia nao mianaka fiainako manontolo ary Jesosy dia manindry tsara ka samo aloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarina dia nampy anareo zavatra rehetra omeny ny vola omeny ny ofo omeny ny asan-drano fa ny antsika mifanotra amin'izay ny fanjaitra ny mandeha aloha sandro ny kofe matetika ny kofe mandeha aloha ka tsy tafavoaka fa avenao Jesosy hitarika ny fiainanao aloha dia omeny anao zavatra rehetra ilainao amin'ny fiainana ty misy zatovolahy kely tao modely mahafinaritra tsy reo eny adivaritra firy le zazakely teo lon-dehibe maro mpandinika sana dia mihevitra hoe misy lon-dehibe nitonga vasy fa nenge teo fa tsy nanome fa ty tovolahy kely ty ihany nitonga mamety misy olon-dehibe koa tao fa nofihiny satria efa makely anana teo zaraiko aminao fa velan'Andriamanitra ho zazakely no modely amin'ny fahafoizana sy ny fanomezana izay kely menao a Jesosy na ohatrinina dia ampitomboiny izany zay anananao eto manompo an Jesosy ny mahasoa olona maro zany ty merivo moa ny lehilahy fa miaraka amin'ny zazam-behivavy angamba dia azo ampitomboana roa na ampitomboana telo misy amin'olona telo mampianatra fanomezana feno sy tanteraka izao tenin'Andriamanitra zao hafizana aman'Andriamanitra ary Andriamanitra mizara izany teny tombo ilay mofo teo Jesosy hoe raha mifalaza amin'ny textara dia hoe nomeny mpianatra dia mpianatra mizara azy fa eny dia tena Jesosy misy no ny zara ary Jesosy dia mizara ino nodikany hoe Jesosy mizara riavana Jesosy manolotra ho anao irainao io nodikany Jesosy manolotra ho any ilaiko
tena saina fana ary amiko zany dikany filany 20 sy dika 20 alina dia zao hoe mbola misy hoaninao misy fazanatatra raha miaraka am'Jesosy anao tsy androany any izy manao fangakana amin'ny fiainanao impiry zany fangakana zany matokeo fa mbola misy hoaninao 20 sy dika raha miaraka amin'ny Jesosy anao ary mbola misy hoaninao manak'izay aza raha miaraka amin'ny Jesosy anao ary io mahafaliavana io mahafaliavana Andriamanitra zay milaza aminao hoe ampiko anao ny fahasoavako ny ilainao am'izao fiainan'izao sahaza sy ataony milliardaire ianao satria fantany tsara fa ireareala zao mena 1 milliard dia irearea tokoa ny aho fa omeny sahaza aho ivelomako tahaka ny volaza ny soratra masina azo atao manakarena loatra sady avravina ka iala aminao azo atao mahatsa loatra koa nefa satria sady anofoaka ny betsinanao Andriamanitra fa zao nampianariny soratra masina na mifahoriana na mififaliana na manambe na mahantra dia tsy iala ny Jesosy pa dia mampianatra hoe nampianarina ho voky hay voky sy hainao na nampanarina hay antsa sy hanambe aho zany hoe ny olona mino an'Andriamanitra dia mahay misadateny izy amin'ny zavamisy mahay miomina am'izay zavamisy iainana izy arakininy amin'ny Jesosy na amin'ny fifaliana na amin'ny fahaolana amin'ny fiainana nisaotra Jesosy rehefa alohan'ny ampitombo ilay mofo sy azandrano manambara fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra manambara ny fiainam-bavaka amin'ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra zay ampianarina antsika koa aisaotra am'ireo fanomezana sy misakafo ihany na inona omeny tomponahitra am'izay kely indrindraza mahazo misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra voky tsy lany ampy ho anao Jesosy eo tika io mivahoaka rehefa voky daholo izy rehetra nisy sy lambe ity tokoa ilay mpaminany tonga am'izao tontolo zao zany hoe ity tokoa ilay Mesia ka dia andao anaysika hataosika mpanjaka dia mizara roa koa koa ny mpandinika ny hevitry ny olona am'ity hoe Jesosy mpanjaka ity ny ekipa anankiray dia zao no hoe raha ity no mpanjaka asika voalohany aloha dia isaky ny nona dia kitina fosiny sindriana mbota hoe ataovindray Jesosy dia mivoaka ny mofo mivoaka ny ilaina rehetra ary misy manao an' Jesosy ho ty zany rehefa sahirana izy dia te aliny mbota hoe ataovindray mofo dimy tsy niazanany Jesosy fa rehefa metimety ny fiainany tsy hita Jesosy ny an' Jesosy dia mazava tsara ny teny soratra masina hoe ny elikareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra raha milalao ianao na aniny bouton telo efatra eo anao hiteny an' Jesosy ataovy mofo ohatrany tsy reny zany tsy reny fa mila manana azy ao anatinao ianao mila mifadiny io tenao amin'ny fiainana masina ianao dia na dia mbola tsy miteny azy ianao dia hitany sy fantany ny tokony mahasoa anao ny faharoa mbola mety ekipelety any dia ny hoe mesia politika hanafaka faladevozana ataony romano na fanarahatany ataony romano mbola hita tany any zay ary misy koa ny mihevitra Mesia karazana Mesia tia tanindrazana patriote ka hanafika tahaka tamin'ny andron'ny Davida sy tamin'ny andron'ny Solomona sy tamin'ny andron'ny Mosesika ho vonoina daholo ny fahavalo rehetra zay moa tantarany zanak'Israely izay ny fantany tsy hamezatsiny azy fa hoy Jesosy mampianatra tiavany fahavalonao ary mivavao an'izay manentsika anao tsy mora ihany raha nasa impiry isika nefa nivavaka ho an'ny fahavalona fa misy kosa ny mihevitra ity mpanjaka ity dia ilay tonga hamonjy izao tontolo izao araka mivorazany jaona fa ity indro ny zanakon'Andriamanitra zay manasitra ny fahotany izao tontolo lay Jesosy mpamonjy lay Jesosy mpanjaka lay Jesosy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny fanontaniana mipetraka dia zao mpanjaka
ahoana ny fiheveranao an' jesosy. Ny valiny tokony hananantsika rehetra dia ty hoe mpanjaka ny foka ianao an jesosy, mpanjaka ny tokantranoko ianao an jesosy, mpanjaka ny fireneko ianao an jesosy, mpanjakako mandrakizay ianao an jesosy, satria efa maty sy ny sarina tamin'ny maty azao ho miditra ho isan'ny fanjakany. Mpanjaka ny fonao hoe jesosy, olona mibebaka, olona mena, olona mifadinota, ny olona manana an'izany jesosy zany mpanjakany, ary olona manana ilay isa mahadaka teo movodiny miampitenin'Andriamanitra. Io isa mety amin'i jesosy, ary azandrano roa miampitenin'i jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia mahay mamorona ny tsy misy ny fiainanao, mamorona fahavelomana tahaka ny san'Alazaro tamin'ny maty, mamorona movodiny ho tonga ho mahavokolona mihoatra ny 5,000, manasitrana ny marary, mila miaina sy babon'izany tenin'Andriamanitra zany ianao, dia ahay ny fomba fanisany jesosy ka 5,000 mihoatra ny 5,000 ny valin'izany fanisany zany. Tsy manaraka ny hevitrao fa tahaka ny atsimotra avaratra ny fanisanao sy ny fanisan'Andriamanitra, ka aoka isaina sy andinika ny amin'izany isika. Rehefa hitan'i jesosy fa tiaka azy akery no mpanjaka reto olona reto, dia niala izy, satria mpanjaka raha ny fineveriny, niala izy satria niantonnatongavany dia ho faty, isangana amin'ny maty hanome fiainana ny mpanota. Ary io ny fangagana lehibe, sika tsy mandeha amin'ny fangagana fa mandeha finoana tokoa, dia ilay jesosy maty nisangana amin'ny maty, kanefa misy fangagana zay azo anorenana ny tsara ny finoana, dia jesosy maty nisangana amin'ny maty, ary jesosy nanala ahy hiala tamin'ny fahafatesako hifina amin'ny fiainana, handova fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra zay sanakafanakasana rehefa aritra amin'ny kandolina voninahitra rehefa saotra jesosy no ny fitiavanao sy ny famorambonao, nanao ilay mofo velona midina avy any an-danitra zay manomenay fiainana, angataka aminao zany, amboary hino atoky izany fitiavanao zany, ka ho fagagana isan'andro ny fiainanay, hanorenanay ny finoanay, dia ny fahafatesanao sy ny fisangananao tamin'ny maty. Amen. Raiso ny fitahela amina rehetra ny fahasoava jesosy titolosika sy fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisany sy nybona fananasa sy nyvakoana zay. Amen. Ressuscitou que tinha tu bonifiai nana tu dale tua mitica uluku faniana e sinu itu jiteni su ama
ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana tsara raha tetikasa efa natonga na misy mentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao alefasoary ny mombamban'ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 14 Mey famaranana ny ZFLM 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanafiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany P. Sasatra sikatili ya safatra